马达加斯加是一个位于非洲东南部的国家，自1972年与中国建交以来，两国的文化交流也在不断增多。人们逐渐发现，两国的文化在拥有着许多相似之处的同时，也都保留着各自鲜明的特色。下面就让我们从5个方面一起来看一看吧。1. 家庭观念。中国人的家庭观念强调集体主义和孝道，家庭被视为社会的基本单位，成员间相互依赖，重视亲情和责任。尊老爱幼、长幼有序是核心价值，子女有赡养父母的义务，父母则承担养育和教育的责任。家庭和谐团结是理想状态，重大决策常由家庭成员共同商议，传统节日和仪式也常以家庭为中心，强化家族纽带。那么马达加斯加人的家庭观念又是怎样的呢？让我们来听听他怎么说。Salama daholo. Androany dia hiresaka mahakasika ny soatoavina momba ny fianakaviana. Anomboana azy anatin'ny foto-kevitry ny fianakaviana dia misy ny atao hoe ankohonana, izay fitambahan'ny olona rehetra miara-mipetraka ao anaty tokantrano, misy ny ray sy ny reny ary ny zanaka, ary mety hisy olona vitsy hafa ihany koa toy ny havana na ny ray aman-dreny be. Amin'ny ankapobeny dia ny ray no mpamelona, manome aina, miahy mandritra ny andro toy ny masoandro, ary ny reny no tonian'ny ao an-trano, misahana na andro, mitaiza ny zanaka, ary antahantana toy ny volana, ka izany no iantsoan'ny malagasy ny ray aman-dreny hoe masoandro amam-bolana. Ny zanaka kosa dia antsoina hoe somby ny aina, menaky ny aina, silaky ny aina, vahatry ny aina, ka kolokoloina sy beazina mba handimby anaran-dray soa, izay midika hoe mandimby ny voninahitra nananany ray sy amalibabeny any aoriana. Misy no ihany koa dia manana izany kolotsaina momba ny valibabeny izany, izay ikarakarana ray aman-dreny nahabe rehefa antitra izy ireo. Ny zanaky ny mpiray tampo kosa, antsoina hoe kibo-tiomby, indrindra raha zanaky ny mpirahavavy, dia zanaka iombonana daholo, ka manana didy amin'ny fitaizana azy ny ray aman-dreny, izay ajain'ny zanaka sy ekeny teny ary angatahantsodrana amin'ny ataony rehetra. Ho an'ny malagasy dia lazaina hoe harena ny zanaka, ka izany no antony itsofan-dranon'ny mpivady vao hoe miteraha fito lahy fito vavy, ary izany ihany koa no ahitana fianakaviana maro anaka, indrindra tamin'ny andro taloha. Toy ny any amin'ny firenena hafa dia manan-danja tokoa eo amin'ny malagasy ny fianakaviana. Ny mahasamihafa azy amin'ny kolotsaina hafa angamba dia eo amin'ny fivelarany sy ny fifandraisan'ireo mpihavana. Raha any amin'ny ankamaroan'ny firenena hafa dia ny ray aman-dreny be sy ny zanaka ary ny zafikely no mandrafitra ny fianakaviana iray, fa ho an'ny malagasy kosa dia mivelatra kokoa izany. Ny taranaka rehetra mitovy firazanana dia atao hoe fianakaviana iray, mitovy soatoavina, mitovy kolotsaina ary mitovy fomba amam-panao. Manaja sy manome lanja ny ray aman-dreny sy ny zoky ny malagasy, anisan'ny soatoavina iraisany amin'ny sinoa izany. Maro ny fomba malagasy ahitana taratra ny fanomezany lanja sy ny fikolokoloan'ny fifandraisana sy ny firaisan-kina eo amin'ny fianakaviana. Raha misy raha atao toy ny famorana, ny ala volonjaza na ny fanambadiana, dia manotrona eo avokoa ny fianakaviana izay angatahantsodrana ary ahazony sindra tsy hampandrenesina. Ohatra amin'ny raharaha malagasy ny fanambadiana, izay ahitana taratra ny lanjan'ny fianakaviana eo amin'ny malagasy, ary maro ireo dingana sy fombafomba atao amin'izany, izay mbola samihafa ihany koa isaky ny faritra. Ny fanomezan-danja ny ray aman-dreny no voalohany indrindra hita amin'izany manomboka amin'ny fisehoana, izay dingana voalohany ihaonan'ny ray aman-dreny roa tonta, ary fampiresahany sy fampidiniany ny momba ireo dingana rehetra manaraka. Manaraka izany dia ny fampakaram-bady sy ny vodiondry, izay dingana lehibe indrindra eo amin'ny fanambadiana malagasy, angatahan'ny fianakavian-drazazalahy an-drazazavavy any amin'ny fianakaviana. Ary ny solom-bodiondry kosa dia vola tolotry razazalahy ny ray aman-dreny-drazazavavy ho fanehoana fanajana azy ireo, ary ho an'ny anadahin-drazazavavy kosa dia tapimasina anadahy no atolony. Vorolanina avokoa ny fianakaviana amin'ireo dingana ireo, ary mety miova arakaraky ny faritra, ny fanatanterahana sy ny dingana amin'ny fanambadiana.
Toy ny antsoina dia ny vehivavy no manaraka ny lehilahy rehefa manambady, ary mitondra ny anaran'ny vadiny ny vehivavy sy ny zanak'izy ireo. Ary mbola mampitovy azy amin'ny sinoa ihany koa ny iarabanan'ny ray aman-drenin'ireo mpanambady rehefa vita ny fombafomba rehetra fa nahakambana ireo fianakaviana roa. Anisan'ny raharaha malagasy ihany koa ny famadihana, anasan'ny tompon-draharaha ny fianakaviana lehibe, ary anisan'ny hevitra finosin'io fomba malagasy iray io mihitsy ny fikolokoloana ny fihavanana ary anararaotana ny ifankahalalan'ireo mpianakavy, satria dia maro tokoa no tafavory amin'ny fotoana io. Mandritra ny famadihana dia miaraka mihinana vary be menaka ny mpianakavy, izany hoe vary sy hena matavy ho mariky ny fihavanana. Ifanampin-drehetra ny fikarakarana sakafo ary vao maika manamafy ny fihavanana sy ny firaisan-kina izany. Matetika dia mamonombo ny fianakaviana mandritra io fotoana io, ary afanainy doboka ponga na mpitsoka mozika na mpihira gasy ny lanonana. Marina moa fa samy manana ny fomba ny sapoko, ary misy ireo foko tsy manao ny famadihana. Ho an'ny foko sakalava dia atao hoe fafalolo, izany hoe fanadiovana ny ivelan'ny fasana. Ho an'ny tanosy sy antaisaka kosa dia atao hoe takom-bato, fananganana tsangam-bato, asiana tandrokomby novonoina nandrindra ny lanonana. Ary ho an'ny Betsileo Atsimo dia atao hoe mandofo razana, tsy mikasika razana fa rakofana lamba avy eo ambony, na koa lazaina hoe saforana. Ny sinoa ihany koa dia manana raharaha sy fety isan-karazany hanomezany lanja ny fianakaviana, ary anisan'ny lehibe indrindra amin'izany ny taom-baovao sinoa. Mandritra izany indrindra no mihaona ny mpianakavy, mitety tanàna mihitsy ary mba ho diny any amin'ny tanindrazana, ary miara-misakafo ny alina alohan'ny taom-baovao, dia miaraka mitsena ny taona vaovao amin'ny hafaliana. 2. 人与自然。在人与自然的关系方面，中国文化强调天人合一、道法自然、贵和尚中。人与自然被视为一个不可分割的整体，相互依存，互为影响。人应该尊重和顺应自然规律，以谦卑的态度面对自然，避免过度开发和破坏。习近平总书记在现代化进程中重申了这一理念，指出人与自然应当和谐共生，推动绿色发展，以维护生态平衡。 Tahaka ny Sinoa, ny Malagasy koa dia manome lanja lehibe ny fiaramirindra eo amin'ny olombelona sy ny zavaboary. Manana karazany zava-maniry sy biby miavaka maro eny an-tany Madagasikara, toy ny gidro sy baobab isan-karazany. Nanangana tahirin'ny zavaboary maro i Madagasikara mba hiarovana ny fahasamihafan'ny karazany biby sady ampiroborobo ny fiaramirindra eo amin'ny olombelona sy ny zavaboary. 3. 饮食文化。中国饮食文化更是博大精深，它以地域多样性与烹饪艺术为核心，形成8大菜系，南北米面差异显著，讲究色香味形气和谐。其哲学内核强调阴阳调和与药食同源，注重四季养生。饮食礼仪贯穿宴席座次、节庆习俗，承载文化象征。 围桌共餐的社交模式强化人情纽带，饭局常为社交媒介。历史上吸收外来食材并持续创新，茶酒文化相符，茶道重意境，白酒显情意。饮食既是生活艺术，亦体现以食载道的文化智慧，成为中华文明独特标识。 Tahaka ny Chine, ny foto-tsakafon'ny Madagasikara noho ny vary. Matetika dia vary sy laoka. Ny sakafo mety tsy mitovy amin'ny faritra samihafa. 4. 语言文字。中国文化中的语言文字以汉字为核心，作为唯一沿用至今的象形表意文字体系，承载着3000余年文明脉络。汉语包含7大方言区，声调系统独具特色。 汉字通过书法艺术升华为审美载体，其单音节特性造就古典诗词的平仄韵律。自甲骨文到简体字的演变，体现文化传承与革新。文言文传统与白话文运动共同塑造了汉语表达的丰富层次。语言文字系统深刻影响着中国人的思维方式和价值观念，成为维系文化认同的核心纽带。
Teo daholo no nanoratana ny teny malagasy amin'ny litera arabo, fa vao amin'ny fanavaozana ny latina natao tratama voalohany vao nanomboka nosoratana tamin'ny teny latina ny teny malagasy。5. 传承教育。中国式教育注重德育优先，以儒家伦理为核心，强调尊师重道与知行合一。科举传统延续为对学历的重视，形成家庭倾力投入教育的现象。教学方法侧重知识记忆与应试能力。近年来逐步引入创新思维培养，教育目标兼顾个人成就与社会责任，体现集体主义价值观，同时通过礼乐教化传承文化认同。Amin'ny teny ampiasaina amin'ny fanabeazana tsy mitovy loatra ny Madagasikara sy any Chine. Indrindra amin'ny fanabeazana ambony ny teny frantsay no ampiasaina fa tsy ny teny malagasy. Fa amin'ny votoaly ny fanabeazana dia mitovitovy amin'ny roa-tonta, dia manome lanja lehibe amin'ny fandoavana sy fanabeazana momba ny kolotsaina ny limbarazana.